Sosialin'ny mponina kosa dia vehivavy 30 avy ao anatin'ny commune ambanivohitra Mangamila ao Anjorobe ao sy ny ao Abeforona ao anatin'ny tanànan'ny Moramanga no nahazo tombony tamin'ny ary ny sady ny vokatra azony tsapain-tanana atao aorianan'izany. Ny vehivavy ny fototra ny fampandrosoana mbola maro ny vehivavy malagasy indrindra ny any ambanivohitra no tsy mahavita ny fianarany noho ny antony maro. Entina hanoanana azy ireo indrindra no antom-pisiany nitetika asa Rural Girls Empowerment Project na RGEP izay niarahana tamin'ny UNESCO ary ny au projet izay fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny université miasa ho an'ny fampitovian-jo ny lahy sy ny vavy. Tovavy 30 avy amin'ny commune ambanivohitra Mangamila ao Anjorobe sy Beforona Moramanga no nanaraka fampifanana tao anatin'ity tetikasa ity ny taona 17 2024. Tena nampitena tamin'ireo tovovavy ireo zany dia ny resaka miralenta sy zoan'ny olombelona izany hoe zoan'ny vehivavy ny andraikitra tokony raisin'ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina raha tena hoe mikasaka tokoa isika fampandrosoana maharitra. Ilay tetikasa zany eo amin'ny herintaona teo zany hoe misy vakansa moa dia avy eo izy ilay fotoana tsy nianarana iny fa herintaona latsaka kely eo ilay tetikasa fidinana ifotony dia fampianarana andry zareo momba n'le resaka miralenta amin'izao olombelona amin'izao vehivavy fa ihany koa nampianatra izahay momba ny ireo zavatra tokony ho fantatry ny tovovavy amin'ny fiainana ankapobeny nanao éducation sexuelle kely ry zareo dia mba fanampianandry zareo amin'ny hoaviny dia nomena koa zareo fiofanana momba ny fahaiza-mitantana satria moa zany raha tena mikatsaka tokoa fampandrosoana dia mila mba mahay mitantana ihany. Androany no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa Rural Girls Empowerment Project teny amin'ny zaridaina Nandohalo no nanaovana ny lanonana ary narahana fampitaovana samihafa toy ny fitaovam-pianarana, boky, tablety ireo tovovavy nahazo tombotsoa tamin'izany tetikasa izany.